zay ny makasika rindry fa tonga nijery ny asa fanamboarana ICB Sarety fanamboaran-dalana izay miazo ny hôpitaly Soavinandriana ny ministra ny asa vaventy Andriamatoa Roland Ratsiraka rano tsikaritra ny toerana mandeha araka ny tokony izy ny asa fanamboarana. Mizotra tsakany sy andava ny asa fanamboarana ny lalana eo Besarety miazo ny hôpitaly miaramila eny Soavinandriana. Ato anatin'ny iray volana ny vita tanteraka ny asa rehetra izay mitedi-bidy hatrany amin'ny 700 tapitrisa ariary araka nambara ministry ny asa vaventy. Eto zany ny canalisation io hitanareo fa vita izy io iny zany ny curage ny tena anisany problème de les ponts tetezana kely atsy olana be de tsy maintsy ampiakarina ny lalana amizay tsy mijanona etsony le rano fa mandeha ny canalisation. Vita hatramin'ny farany io afaka mois fa afatarana zany mba angatara amizareo mba hoe vita fa non tsy mety olana arabola kely fotsiny fa zao efa milamina tokony izy. Misy goudron fa misy pavé kely koa le izy. Voilà. Ohatrany teti-bola magnano sur 400 millions d'ariary. Ariza manao azy? Fonds d'entretien routier. Ny ankapobeny moa ny asa ataony ao amin'ny ministère dia fonds d'entretien routier fa misy ihany koa vola propre ao ministère. Dibo-drano hatrany ny eto indrindra rehefa mivampitom-pahavaratra nisaotra sady ministera ny asa vaventy miponina manodidina. Tsy dibo-drano intsony zany ny mpampianatra rehefa miditra andro entrée scolaire manaraka satria efa vita iny lalana dia isaoranay ministry ny asa vaventy nanamboatra zao lalana zao dia makasitraka makatelina fa mbo tena ho tanteraka tokoa ane zany ny mpianatra falo miravariva ny mpivarotra mandeha ny tsena satria efa tsara ny lalana dia tsy matahotra tsy ny olona midina amin'ny omisiraro be. Olana goavana amin'ny tanan-dehibe eto amintsika ny lalana ary anisan'ny ezaka tanterahana ary ho tanterahan'ny ministera tarihan'Andriamatoa Roland Ratsiraka ny fanamboarana ny lalana eto an-tanan-dehibe. Partage zany misy problème goavana. Eto Antananarivo zao ty Besarety anisan'ny goavana olana eto an-tanàna dia aria Andorimandro 16 dia rehefa vita ty dia tonga dia tsy maintsy atao le aria Andorimandro 16 aria satria mandavataona io dia olana foana zany lalana zany avo tsara zany teny aminareo na ny tsy fandrimpahalemana ary tonga dia miaina na ny resaka fahasalamana manodidina eo tonga dia mety tsara ny fivoaran'olona sy ny be dia be ny zavatra miova dia zay zany mahatonga anay akoatra ny asa zay isahanina dia mijery n'le révolim-paritany koa satria fitaratry no avy Madagasikara révolim-paritany efa mahita zavatra maloto be anao zavatra simba be dia tsy mieritreritra mihitsy ianao hoe ho tsara ny hoavintsika fa dia anjombona lava. Izay zany mahatonga anay manenjika ihany koa fianarantsoa misy lalana koa mandeha dia Tuléar Majanga Dieboa so dia taitra izy hoe tsy mba tonga aty fa aza taitra fa tsy maintsy ho avy any ny asantsika. Amin'ity volana Jolay ity dia anao tatitra ny asa vita tao anatin'ny 100 andro ny ministera ny asa vaventy.